La 4G Batelma vous présente Ny vaovao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. vous présente Ny vaovao. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit manolotra anao ny vaovao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Mbola maro ireo olona nivoaka ny trano na voalaza fa fivoana tanteraka mandritra ny roa andro ny faritra Analamanga. Teren'ny zavamisy ve sa ny fomba fisainana sy ny fitondratena no mila ovaina. Raha tiana anefa ny andresy ity valaretina ity zava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fanarahana ireo fepetra. Niroso tamin'ny fanasaziana ireo komuna sy mpitandro amin'ny filaminana manoloana n'ireo olona tsy manaja ny fiboana tanteraka. Amafisina atran'ny sazy raha ny fanazavana azo. Faritra maro eto andrenivohitra sy ny manodidina no nirarahana fanafody nandritra izao fiboana izao. Ireo toerana ifamezivezen'ny olona sy ireo birao iraisana no tena atao lahara-pahamehana. Ahina ho tsy ampy ny olona hiasa andidy vary any amin'ny faritra Aloatra Mangoro amin'ity taona ity noho ny fepetra ara-pahasalamana. Noho izany, tsy maintsy hanafatra mpandidy vary avy any amin'ny faritra Vakinankaratra tahaka ny Mahazatra ny any Aloatra. Maresaka iraisam-pirenena any Frantsa vehivavy iray atao amin'ny tobon'ny pôlisy no nisy namono omaly ary lavo ny mpitandro ny filaminana ilay navandoza. Nidina tany amin'ny toerana ny jery toetra raha ny Prime Ministra Frantsay. Ny aziteny revetrany. Finaritra tompoko lahy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoute TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanaboatsika ny vaovao mbola maro ireo olona nivoaka ny trano na dia voalaza fa fiboana tanteraka mandritry ny roa andro ny faritra Analamanga. Teren'ny zavamisy fiasan'ny fomba fisainana sy ny fitondratena no mila ovaina raha tiana nefa ny andresy izao valinaretina izao. Zava-dehibe ny firaisan-kina sy ny fanarahana ireo fepetraka eto Andriatsilavo. Niroso tamin'ny fiboana tanteraka ny faritra Analamanga araka ny nambarany ny filohan'ny Repoblika nandritra ny tafa nataony tamin'ny vahoaka malagasy farany teo. Raha ny hita androany, nitsahatra ny fitateram-bahoaka ankoatra ny taksi, ny katona ny fiangonana, ny hidy ireo fivarotana ankoatra ny tsena-pokotany sy ny maro hafa. Ankilan'izay nefa, mbola maro ireo olona tsy tonga saina, nandeha sy nivoaka ny trano, ka tsy maintsy nirotsaka an-tsehatra nampatsiahy azy ireo ny mpitandro filaminana. Ho tratra ve ny tanjony dia ny fifehezana ny fianaky ny valanaretana COVID-19, raha tsy miray ina manatanteraka ireo baikony mena ny vahoaka malagasy, aiza ny fahatongavan-tsaina ka hiaro sy anaja ireo fepetra takina, tokony hanova avy hatrany ny fitondratena ny tsirairay raha mahita ny fanomanana ny fasana toy ny any Anosiala sy Ambatofotsy. Toa milaza avy hatrany fa mivomy daradana ho an'ireo tsy mitandrina ny varavaram-pasana. Ny tena loza amin'ity COVID-19 ity dia ny hoe tsy ilay olona minitsy manaja fepetra ihany no idiran'ny tsimokaretina ka izaka ny vokatra izany, fa eo ihany koa ireo manodidina izay mifampikasoka sy mifanerasera amin'ny rehetra. Tamin'ity herinandro ity, isan'ny fepetra no raisin'ny mpitondra fanjakana iadina amin'ny fianaka ny valanaretana COVID-19 ny tsy fandraisan'ny Madagasikara mpandeha avy any ivelany intsony na avy aiza na avy aiza. Ny famerana sy ny fampitoviana ny vidim-panafody natao iadina amin'ny COVID-19 izay amidiny ireo farmasia. Ny fanomezana lalana ny fividianan'ny fanjakana mivantana ireo fitaovana rehetra hiatrehana ny COVID-19 amin'ireo mpamokatra izany eto an-toerana na any ivelany sy ny maro hafa. Araka izany, tokony samy mandray ny andraikitra tandefy azy ny tsirairay avy, mifanaraka amin'ireo fepetra no raisy ny mpitondra fanjakana ireo. Tsy tokony isintsony ohatra ireo milaza ho marary ka mitady fomba ahazoana fanafody ahafana mivarotra izany lafolafo kokoa avy eo. Tsy tokony isintsony ihany koa ireo voatery mandany fotoana milahatra na eny amin'ny fivarotam-panafody na eny amin'ireny raokandro sy vokatra malagasy ireny. Voaja amin'ny ankapobeny ny andro voalohany ho an'ny fiboana tanteraka raha ny zavamisy androany teto Antananarivo renivohitra. Nangina avokoa ny ankamaroany ireo lalana ary entitra ny mpitandro ny filaminana Henri Florian.
tahaka izay ny zava-nisy androany teto Antananarivo renivohitra ao anatin'ny andro voalohany ao anatin'ny fihiboana tanteraka isaky ny asabotsy sy alahady ao anatin'izao 12 andro faharoa ny amena ara-pahasalamana eto amintsika izao. Nangina tanteraka ireo lalana maro samihafa toy ny Tetsapefiloha, Analakely, Andavamamba, Behoririka, Antanamena sy ny maro hafa. Tsy nisy intsony ny fiara fitateram-bahoaka ny asa fa ireo fiara karetsaka sy ireo fiara mpitatitra PPN sisa no tazana. Olona vitsivitsy sisa no hita teny rehetra eny. Nikatona avokoa ireo magazay lehibe raha toka nisokatra hatrany ireo farmasia sy ireo tompo-pahasalamana fototra sy ny maro hafa izay nomena lalana fa afaka misokatra. Ankoatra ireo, hentitra ihany koa ny mpitandro filaminana tao anatin'ny fisavana sy ny fampiarana tanteraka ny fihiboana ho an'ireo olona izay mini mivoaka ny trano. Feno sakana avokoa ny akamaroan'ny lalana teto andrenivohitra. Ankoatra ny fampiarana ny fepetra amin'ny tsy fafahana mivoaka, tsy sasatra ny manentana ihany koa ireo mpitandro filaminana ho an'ny olom-pirenena. Satria mba sabotsy sy lahady nangatana itsika ny arovana amin'io tsika rehetra zao tsy mitandro filaminana ny atahorana ny aretina ny arovana fa tsy mitidikita amin'ny beviana ny aretina ny arovana ny fipampaharitahan'ny aretina dia terana tsika tsy fandray tsy hitakoso ao. Saika mbola nisy ihany ireo olom-pirenena no nivoaka ny trano hitapany maraina raha ny hita ka ny fitadiavana ny zavatra tsy maintsy ilaina maika no antony ny voan'ny trano raha ny nambarana. Toy ny zavatra tsy azo maro dia tany amin'ny épicerie. Nefa ny zavatra ilaina ao an-trano? Ie, ilaina ao an-trano. Ohatra hoe inona no vidinao zao? Atody, dia sira. Izany eritreritra hoe varotra ilay varotra ananasiana tsisy mivarotra fa zareo. Malo moa izany. Teny sotra izany dia tsy nahita ininona intsony fa fandrombahana daholo hatramin'ny akoho tsy nisy hena intsony izany. Izany tsy nieritreritra hoe tsy azo mivarotra. Raha ny hita, voahaja ny fihiboana ho an'ny amoron-dalana sy teny amin'ny arabe. Mbola maro ankilan'ireo vahoaka no nifanitsakiro teny anivon'ny fokotany raha ny tapan'ny maraina no jerena. Ao ny mbola miantsena sy mivoaka ny trano na eo aza ny tokony tsy hanaovana izany intsony. Raha ny fantatra, hatramin'ny ray ora tolakandro teo no afaka nivoy ireo épicerie madinika teny anivon'ny fokotany. Raha toka aorian'izay, mity tanteraka ny toeram-pivarotana ary tsy azo ny rehetra atao intsony mivezivezy sy mivoaka ny trano. Noroso tamin'ny fanasazena ireo commune sy mpitandron'ny filaminana manoloana ireo olona tsy manaja ny fihiboana tanteraka amafisina trano ny saza raha ny fanazavana azo eo na saina. Samy nanana ny lamina napetrany isaky ny commune ho fampiarana ny fihiboana tanteraka izay nanomboka androany. Tao ireo izay nanamafy ny fanentanana, tao ireo norosa avy hatrany tamin'ny fanasaziana amin'ny endriny maro samihafa. Ho an'ny commune Soavana ao amin'ny distrikana Tsimondrano, efa nisy ny trano voahomana andraisana ireo izay tsy manaja izay fihiboana izay, ary araha misala amin'ny mpitandro filaminana. Nandeha nitety an'ireo fokotany, indrindra ireo mpivarotra izay mety tsy manaran-dalàna akoatran'ny hoe épicerie ihany, dia andeha ny patrouille motorisé dia ny patrouille pédestre ihany koa, izany hoe patrouille à pied ataon'ireo mpitandro filaminana, ny gendarme sy ny polisy miaraka mampiasan'ny commune izay mandeha mitety an'ireo toerana rehetra ary voatery tsy maintsy hoentina miakatra aty amin'ny commune ireo olona izay tsy manaraka n'izay lalàna sy fepetra napetraka ny fitondram-panjakana izay. Rehefa malaina ny mihiboka ny tranony izy dia efa misy toerana anaovanay ny fihiboana ho azy ireo ato amin'ny ny lapan'ny tanàna dia miaraka amin'ireo mpitandro filaminana izy ny mihiboka mandra-pahatonga ny amin'ny 7 alina. Namendrana ranom-panafody ny trano andraisana ireo izay voasazy ary ampanajana ihany koa ireo fepetra ara-pahasalamana raha ny fanazavana hatrany. Tamin'ny 10 teo, olona enina no nitanana noho ny tsy fahalanjana izay fihiboana izay sy famalina ny mpitandro filaminana. Ho an'ny commune Tanjombato, ny vahoaka no nasaina nandray andraikitra. Ny fanentana nanomboka ny alatsinainy teo ary dina violon kosa ireo izay tsy nanaraka ny toromarika. Fananomboka tamin'iray izay nataontsika tena fikatonana tokoa dia ataontsika hoe 570 isan-jato voahaja na any amin'ny arabe zany na ny aty anelanelany. Nefa ny ataonao moa fa ny sondro izay maniry tsy ilaozan'izay mamara
dia misy any ireo olona izay mbola manao mini fa ataoko hoe fomba fitaizana anatin'ny fiarahamonina koa ny zavatra ataontsika ohatran'izao. Dia ny anay zany tena hitana hoe ny antony naomby anazy dia ny fanairana izay fanatao nanomboka tamin'ny alatsinainy izay tsy nitsahatra tamin'ny fanentanana tamin'ny alalan'ireo agent EA, ny agent communautaire, ny ticketeur, ny fontainier. Izany hoe ny vahoaka samy vahoaka mihitsy no ny fanentana. Fa raha ilay olona mini mivoaka tsy manaraka an'izay zavatra kosa angambany dia olona tsy te hanaraka ndafim-piarahamonina. Ny anay moa dia nakininay sy napetrakay eo anivon'ny polisy nasionale na fandraisana an'izay ndraik'izay ary efa sady nanentana an'izareo ny lazan'izay sazy izay dia ny anazy moa tsisy afa-tsy ny fampidirana violon loatra eto ny sazy ho an'izay tena olona manao an'izay fananiana mandika an'izay lalàna izay. Mijanona olana ho an'ireo komuna tsirairay ny tsy fampiny isan'ny mpitandro filaminana ka tsy foana ireo fitangoronana isaky ny elakelan-trano izay amin'ny ankapobeny tsy manaja ireo fipetra ara-pahasalamana ny olona. Voaja tamin'ny ampahan'ny fiboana tanteraka ho an'ny faritra Analamanga raha teto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina no jerena. Tahaka ny isan'andro ihany ny fihetsiky ny olona raha vao tsy misy mpitandro ny filaminana. Raha ao anatin'ity sary tsy haiko teniteny ary mahakasika izay. Nanararaotra ny tsy fisin'ny mpivarotra sy ny mpanjifa ny komuna Antananarivo androany ka niroso tamin'ny fanadiovana AFB ireo tsena sy toeram-pivarotana samihafa. Ankoatra ny fanadiovana niroso tamin'ny fandrarahana ranom-panafody ihany koa izy ireo. Henri Florio. Amin'izao fiboana tanteraka eto anivon'ny faritra Analamanga izao, nanahoezika AFB fanadiovana ny tanàna ny teo anivon'ny komuna Antananarivo renivohitra androany. Ankoatra ny fanadiovana ireo tsena sy ireo fokontany maro samihafa, niroso tamin'ny famindrana ranom-panafody ihany koa izy ireo no tanterahany teo anivon'ny BMH ny fandrimbonana tamin'ny ekipa ny mpamonjy voany. Nidovina avokoa ny tsena rehetra ary natao izao ho fisoroana ny fianaky ny valanaretana coronavirus. Ety anivon'ny tsena moa zany zao dia hitantsika amin'izao fa miezaka manararaotra satria ny sabotsy lahy moa zany araka toromaty amin'ny ny fitondram-panjakana FB dia natao dia amin'izao zany zay miezaka manadio manitsy mandamina. Raha hitantsika zao ety Analakely dia taty ampovoany be taty ireny korotanetany ireny dia niezaka nalamina zany natao makasisina. Dia rehefa vita zay rehefa avy eo dia malalaka ilay toerana dia tonga an'ireny pompier mitifitra
rano dia avy eo indray tonga indray ny ranom-panafody dia tonga ny mpanadio zany hoe ararotina mihitsy zany zao amin'izao fotoana malalaka zao hoe mba hanadiovana tanteraka ny aty anivon'ny tsena mba hoentina hidina nyity valana rety zany hoe tonga zany ny alatsanay zao dia fa mba toerana madio tsara niverenan'ireo mpivarotra ivarotana. Manarak'izay ihany koa dia miezaka mandamina izay an'izay rehetra mety korotana eny anivon'ny tsena dia nizahana tamin'ity an'ity mba ho alamina. Ambozatovo, Antaninarenina, Tsaralalàna, Ambodifilao, Pochard, Soarano, Beoririka, Andravoangy, Besarety, Ambodivona, Petite Vitesse, Isotry sy ny maro hafa no nirisona tamin'ny fanadiovana tamin'ity androany ity izay mbola itoy ho an'ny andro ny rapitso alahady ho an'ireo toeran-kafa. Faritra maro eto andrenivohitra sy ny manodidina no rarahana fanafody mandritra izao fiboana izao. Ireo toerana ifamezivezen'ny olona sy ireo birao iraisana no tena atao laharam-pahamehana amin'izany ny alarana evso. Ny maraina teo tao amin'ny fokontany Soavimasoandro boriboritany fahadimy no nanomboana ny famindrahana ranom-panafody hamerana ny fiparitany valanaretina ka ireo toerana ifamezivezen'ny olona toy ny tsena sy ireo birao iraisana toy ny birao fokontany no nanaovana izany. Raha ny tatitra mbola ambony ny tahan'ny olona mitondra ny valanaretina ao amin'ny boriboritany fahadimy ka natomboka tao amin'ny fokontany Soavimasoandro ny famindrahana ranom-panafody. Nosafidiana manokana ny boriboritany fahadimy, ny fokontany Soavimasoandro no izy marom-ponina sy marom-pivezivezy. Tsy izy ihany anefa fa hotetezina araka ny fivoriana izay totosaina teo amin'ny délégué d'arrondissement tsirairay avy izay natao tao amin'ny araka tamin'ny BMA sy ny commune dia hotetezina ireo arrondissement anakenina eto Antananarivo mandritra izao confinement total izao. Dia ny anenana fivezivezeny ny otrikaretina mitondra ny valanaretina ary anadiovana ireo toerana mpivezivezy indrindraindrindra koa amafisana ny fanentanana mba hanajana ireo fiarovana rehetra mba tsy hitarany valanaretina intsony ary tsy hikarany tahampahafatesana sy ny tahan'ireo olona mitondra ny otrikaretina. Fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ny tafika izao famindrahana ranom-panafody manerana ny boriboritany enina izao. Fandaminana izay efa nisy teo anivon'ny commune sy ny ministeran'ny fahasalamana izao. Ny miaramila dia manana fitaovana sy ny olombelona afaka manao an'izany dia mandray anjara amin'izany ary satria tafiditra ao anatin'ny adidiny ilay izy. Dia io tsy farana eto Soavimasoandro fa fiara-miasa vao manomboka fa eto Antananarivo manokana zany dia anerana an'ireo arrondissement izay iarahana amin'ny fampiarahana tsara amin'ireo any amin'ny commune zany. Dia izay no nahatongavana eto miisa 720 ireo miaramila natanteraka an'izany miaraka amin'ireo fitaovana. Ankoatra ireo boriboritany enina andrarahana ranom-panafody mandritra ny fioboana ny sabotsy sy ny alahady izao anaovana izany ihany koa ny eny amin'ny faritra Ambohidratrimo, Talatamaty, Ivato sy ny faritra Atsimondrano. Olona 5 no namony ainy raha toka 720 euro vao marina fa mitondra ny tsy mikaretina coronavirus eto Madagasikara raha nitatitra tamin'ity androany ity Henri Flora. Raha ny fivoaran'ny antotanisa ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsy mikaretina COVID-19 teto Madagasikara ny daty ny omaly fa 13 ny volana Aprily taona 2024 araka ny tatitra navoaka ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fantatra fa tafakatra 720 sy 700 ireo tranga vaovao ny andro ny omaly raha toka misa 420 sy 700 ireo sitrana somatsara misa 10 ireo namony ainy ireo antotanisa ireo izay azo tamin'ny fitiliana raika amin'ny 20 sy 900 sy 1000 izay natao. Mitotaly raika amin'ny 30 sy 500 sy 400 ireo mbola manaraka ny fitsaboana eriky Madagasikara ankehitriny. Raha toka evana sy 700 ireo izay ao anatin'ny tranga fahasarotana na ny forme grave hatramin'ny daty ny omaly fa 13 Aprily raika amin'ny 20 sy 1000. Raha hatambatra ny antotanisa nanomboka ny daty ny fa 13 Martsa ka hatramin'ny daty ny omaly fa 13 ny volana Aprily raika amin'ny 20 sy 1000 miisa 2,703 alina ireo olona voamarina fa nitondra ny tsy mikaretina COVID-19 teto Madagasikara. Miisa 2,3 sy 4 alina ireo sitrana somatsara raha toka 3,7 sy 500 ireo efa namony ainy. Fa ho an'ny fitsinjarana isam-paritra isany ahitana tranga maro indrindra trany eto anivon'ny faritra Andalamanga izay natana tranga 5,7 sy 900
ho an'ity andro ny omaly fa 7 ny volana aprily 2024 ity. Tonga eto fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay atantsika mahakasika ny vokabary any Ambatondrazaka any eo ihany koa ny tranga ampiarahamonina teny tosy rehefa avy eo ary. Hitako ny lalana hoe akaiky io e courage là e dole si verna efa aloha e bena lavitra loatra efa maizina ny andro aoalisy bena tragno mazava misy jiro aty akoho daholo angalasa izy reo mandroso tia mazava mazava be atao aminareo e normal zany fa iah mampiasa mibalika ao masisa Pomme 600 jiro antona roa jiro tuba roa ary jiro misy détecteur de mouvement iray ary mbola misy fahitalavitra 32 poussage de koa Mbalika mamiratra no aviko. Vous êtes professionnel dans l'ouvrage bois ou métallique? Choisissez l'outillage électroportatif idéal pour vos travaux. Optez pour la gamme professionnelle Ecomax chez Batimax. Des perceuses, scies électriques, meuleuses et plus encore. Respectons les normes de sécurité allemandes. Meilleure résistance à la chaleur. Durabilité 6 fois plus que les gammes semi-professionnelles. Garantie 6 mois contre défaut de fabrication avec disponibilité des pièces de rechange. Achetez et comparez. Batimax. La qualité au meilleur prix. Il existe un super pouvoir que nous avons tous. C'est le rire. Le rire nous aide au quotidien. Le rire nous donne la force de combattre l'adversité. On est tous égaux grâce au rire. Le rire nous permet de voir le monde différemment. Alors oui, le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Vita ny lalana amin'ny 7 kilometatra ao amin'ny commune Mahaba, district Ambohidratrimo, vokatry ny ferme sy ny fitondram-panjakana sy ny vahoaka eny fotony. Zava-tsy maro no azo amin'ny fahavitany fototra-fitrasa ao ny be ny tanàna io na saina. Commune Mahabo, isan'ireo mamatsy vokatra toy ny legioma sy ny vary eto amin'ny faritra Analamanga. Vokatry ny faratsy ny lalana hatr'izay, vidin'ireo mpanangom-bokatra amin'ny vidiny ambany ireo legioma sy vary lava izay ahafantarana ity commune ity. Ankehitriny, vita ny lalana amin'ny 7 kilometatra menga ao tampon-tanànan'ny Mahabo, miazo ny lalam-pirenena faefatra eo Anjomoka. Niara-nisa lahy nahazahoana ity fototra-fitrasa ity ny faritra Analamanga sy ny vahoaka eny fotony. Raha nangataka fitaovana nanome fitaovana zareo dia tao anatin'ny fepetra ny hoe izay no miantoka ny gazoil sy ny sakafon'ireo olona manao lalandreo fa ny fitaovana tahaka ny gradera sy ny compactera dia avy any amin'ny région dia nandray anjara daholo ny rehetrarehetra samy nanana ny entiny tety ambanivohitra nitondra loaka ny avy any nanome ny gazoil isan-karazany gazoil teo amin'ny 2 litre eo ny eritreretina olany amin'ny lalana ity lalana. Ny antanana zany ny olona amin'ilay hoe gazoil raisina antanana dia samy nanao daholo arakaraka ny olona zany misy manao hoe izay manao 2 litre nanao tonom-bola nisy nanao 100 litre nisy nanao 200 litre zanako Mahabo ray manontolo ny be ny tanàna ny pastera nitarika amin'ny fanentanana dia nandray anjara daholo. Nisy indray tsy nanome gazoil ohatra hoe navokatra karoty izy dia ity karoty mba atao laoka le mpiasa avy any amin'ny région izay tonga taty. Mitentina 4 tapitrisa ariary izay fandraisana anjara ny vahoaka izay raha ny fanazavana. Izy kosa ny lamina apetraka ho fikojakojana ny fototra-fitrasa. Isan'ireny zany ny fepetra tsy maintsy raisina dia ny hoe fikatonany lalana raha voavy ny orana. Fampandraisana anjara izay rehetra mpanimba lalana, camion, sarety, automobile. Dia isy vola tsy maintsy alohan'izy ireny ahafahana mikojakoja antelana ity izay hotapahany conseiller le izy ary alaina avy amin'ny zavatra napetraka any amin'ny fitondram-panjakana tsy sanao kitotoa amin'ny zavatra tokony atao
fa fitezana ny olona rehetra mba hanao ny ara-dalàna rehetra eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Fa ho tonga eto amin'izay tena fampandrosoana tena izy. Ary zay le zahanay apetraka amin'izay fampandrosoana dia mba ny olona tena hamokatra, ny vahoaka tena ikeo anao ary tena marina dia hoe hovana ny klasy ny antsoina hoe tena tatsaha eto amin'ny firenentsika. Dia mba eto amabo nanovoana azy. Mirefy 4.3 kilometatra toradroa ny velaran'ny tanin'ny commune Mahabo ary ahitana fokontany misy 720 izay honena ny mponina manodidina ny 7,000 mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ny ankamarony. Tontolon'ny serasera kosa indray dia nisy fiantraikany tamin'ny fahalalàn'ireo mpanao gazety manangom-baovao ny valinaretina Covid-19 araka ny fanadina nataon'ny Reporters sans frontières ny hembotra laharana 3 i Madagasikara amin'ny fahalalàn'ny asa fanaova gazety ny taona 2024 ny laharana Efson. Ny fanangonana ny vaovao mahakasika ireo olona voamarina fa mitondra ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara no isan'ny olana voalohany ny ainan'ireo mpanao gazety. Ankoatra izay, ny fahazahoam-baovao eny amin'ireo ministera maro samihafa antony amehana ara-pahasalamana. Nataon'ny fitondram-panjakana fialokalofana ny valanaretina raha ny fanazavan'ny filohan'ny OGM Rakoto ny Rina Gérard. Isika mpanao gazety kosa be tsy natsapa fa voatontoina kely ny fahalalàn'ny asantsika tamin'ny taona 2024 indrindra teo amin'ny fisitrahana loharanom-baovao momba ny Covid raha ohatra fa momba ny Covid-19 ngamba natsapa daholo tsika ny fahasahiranana mitady vaovao tamin'ireny fotoana ireny satria ny alokaloka atao anatin'ny hoe amena ara-pahasalamana sy ny réquisition ny fitondram-panjakana. Ny accès à l'information zany ny tena nanahirana tamin'iny taona iny mahatonga an'ilay classement. Dia mazava be koa ny valiten'ny Reporters sans frontières midiran'ny politika loatra ny asa fanaovana gazety. Ny fanomezana loharanom-baovao malalaka eny amin'ireo tompona andraikitra misana ny serasera eny amin'ny ministera sy ny androm-panjakana ny vahaolana amin'ny fahalalàna ny asa fanaovana gazety. Non, tsy aty amintsika ny vahaolana, tsy aty aminao ny vahaolana fa ireo tompona andraikitra talian'ny serasera sy ny ministera sy ny sisa isan-karazany ny akamaroan'ireo misy olona avy aty amintsika mpanao gazety ny tompona andraikitra olona malala tsara n'izany atao asa fanaovana gazety zany. Satria ivelan'ny fitondrana mitabataba mitaky ny fahalalàna fa rehefa tafidy foa miova. Izay no tsy mampivoatra ny fahalalàna asa fanaovana gazety eto Madagasikara. Ataon'ny tompony orinasa koa iarahantsika malala fa tsika tsy maintsy manaja ny ligne éditoriale napetraky ny tompon'ny orinasa. Izany anisan'ny antony anankiray misy afina amin'ny fahalalàna ny fanatanterahana ny asa fanaovana gazety. Sika mpanao gazety dia mahatsapa mihitsy amin'ny fanatanterahana ny asantsika fa sarotra. Raha ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny RSF na ny Reporters sans frontières tamin'ity taona ity, niembotra eo amin'ny laharana fa 7.5 i Madagasikara amin'ny fahalalàna ny asa fanaovana gazety, raha toka teo amin'ny laharana fa 4.5 ny taona 2024. Firenena miisa 30 no nanaovana ny fanadihadiana. Anton'izany ny tsy fahazahoana ireo mpanao gazety loharanom-baovao nandritra ny valanaretina Covid-19 teo ihany koa ny fanagadrana mpanao gazety tamin'ny taona 2024 raha ny fanazavana. Lafim-baovao hafa kosa indray dia eo am-pamaranana ankehitriny laboratoire vaovao amin'ny hôpital be ao Anosy be izay fantoka indrindra amin'ny fandraisana antanana ny ady amin'ny Covid-19 ka eto Andriatsilavo. Efa mpamaranana ny asa fanamboarana ny laboratoire ao Anosy be amin'izao fotoana izay tetika asa nampanantenain'ny filoha nandritry ny fandalova ny tao amin'ny hôpital be tao an-toerana. Efa ao an-toerana ihany koa ireo fitaovana iasana ao anatin'io laboratoire vaovao io ary ny ampy roa ireo mpiasan'ny fahasalamana ao aminy. Nambola akory ary ilay laboratoire izay apetraka io mandeha fo zegny laboratoire atsika amin'ilay tragno ilay taloha regny dia amin'izao fotoana azy io ty ma zegny miambina an'izay famaranana ny asa zegny atsika ka ny vaovao agnisan'ny mafalama ny an'ity tonga ny laborantin roe izay agnampy ny laborantin izay efa nisy tamintsika teto andeha hagnano ny asa sotosotoma zegny laboratoire PCR Covid-19 ny laboratoire izay atao.
Ankoatra ny fanamboarana ny laboratoara, nahazo mpitsabo iray sy paramedy roa anampy ny mpiasan'ny fahasalamana ihany koa ny Aonosy Spécialement zegny resaka Covid-19 par rapport am'lay situation ny Covid-19 eto an-toerana. Zany hoe mbola tsy mirejoindre ny CSB nantsiraikaraiky ma zegny rô fa mbola magnampy eto raha arakaraka ny situation no mety andehanandreo magnano appui amin'ny CSB any koa zay mila an'izay satria ohatra zio hita fa mitombotombony trangany amin'ny CSB Ambatozavavy dia tsy maintsy regny vao recrutegna regny zegny miaraka amin'ny izay efa tranainy no magnano descente agny magnano appui amin'izay ady amin'ny Covid-19 zegny. Sarotra ary mandalo fotoan-tsarotra ny asa fahasalamana amin'izao fotoana ka sahirana ireo mpiasan'ny fahasalamana. Manampy izany tsy fahampiany fitaovana hoentina miasa. Nandritra ny fitsidiana ifotony nataony tompon'andraikitry ny fahasalamana tao Anosy nisy ny fanaovana ny tatitry ny asa vita sy ireo mbola atao indrindra amin'izao ady atao amin'ny Covid-19 izao. Natolotra ihany koa ny fanafody avy amin'ny fitondram-panjakana izay apetraka eny anivon'ny CSB ao Anosy. Nisy fiantraikany be ho an'ny ankamaroan'ny mponina ny tsy fahafahana mivoaka ny trano sy mitady vola tamin'ny ity androany ity. Velotaraina araka izany izy ireo ary mangavy ny mpitondra ijery vahaolana ka atao Andriatsilavo. Izy no Ramalanjaona, mpanjaitra kiraro no asany ary mpanjaitra ihany koa no asany vadiny. Manao kiraro ako reny ôly, regny fe lakôly rehetrarehetra nefa n'izany tena zay zao ohatran'izao zao manao kiraro zay asa tanana nefa rehefa manao asa tanana zany zay dia ny fanjakana miteny fa hoe amin'ny ray amin'ny enina ka hatramin'ny ray nefa n'izy firy zao ataoko hoe verilera mihitsy azy zao eto amin'ny 1.7 efa tsisy entana tsony na entana hovidiana ary nefa n'izany izay amin'ny asa tanana anay misy koa le olona tsy manam-bola maka n'le asa tanana izy zao areto zao reo hitanao reo zao asa tanana vita tsisy maka le olona. Namoaka ny asany teo anolohan'ny trano fonenany ity raim-pianakaviana ity ny maraina teo hitady vola ary voariary no azo ka iny no nividianana vary ho azy 5 mianaka. Na zao ty tsy manana vatsio zao ny andrahoako raiky apoka dia raiky apoka io mbola verika any io 5 000 netiko teo dimampolo sy fito ny kapoka nefa dimampolo sy 200 mifamerim-bolako io raiky apoka io zao sisany io zany dia tsy fantatra zany ndariva zany nefa le mitazakely mampinono ny vadiko zazakeliny eo dia tsy hitako fa dia io zany zao io zao no mangotraka ny rano dia hoarotsako izy rehefa avy eo. Ankoatra ny sakafo hohanina tsy maintsy tadiavina ny ofantrano, vidin-jiro, arina fandrehitra, ny vidianana rano sy ny maro hafa. Tsy fantatra mazava nefa ny vola hiditra ao anatin'ny iray andro izy amin'ny maha asa tanana azy. Rehefa asa tanana ny anay ny olona zany mbola metehatra le any amin'ny tanan'olona koa zahay. Rehefa metehatra le any tanan'olona izahay misy le olona mandeha metsena dia indraindray izy mba misy ny ambom-bolany avy metsena zay vao mety maka le asa le entana zay zavatra ataony dia indraindray ary mbola hoe ny apahany any ny alohany dia rehefa apahany ny alohany dia zay zany zay vao mahita. Isan'ny manampy ny tsy fisiana ny fotoan'ny fiboahana tahaka izao hoy ity raim-pianakaviana ity. Araka izany mangataka ny mitondra fanjakana izy ireo ijery akaiky ny fahorian'ny mponina. Zao zany tonga le fitenenana hoe rehefa raha tsy matinao na matiny ny aretina nefa na profesera raha ngamba anontaniana hoe rehefa voky ara-dalàna normal ianao salama teneniny ianao dokotera milaza fa hoe vidana voankazo vidana zao nefa mivola vidananay an'izay raha tsy misy ka fiangavianay zay sahirana zay ohatra zao dia mba hoe jereo akaiky izahay ary tokony président fokotany mihitsy mijery akaiky itety fa tsy apetraka fotsiny hoe président ohatra voamerana ohatra zao fa mba miangavy izahay tena mitalao fa sahirana le majay madinika sahirana. Tsy ho an'ny Ramalanjaona sy ny fianakaviany ihany, maro ny tokantrano sahirana sy mijaly amin'izao fiboahana tanteraka izao. Antony ny hoanina androany tadiavina androany
miankana amin'ny varotra atao sy ny asa tanana vita no ahitana vola avadika ho sakafo. Ahina tsy ampy ireo olona iasa andidy vary any amin'ny faritra Aloatra Mangoro amin'ny ity taona ity noho ny fepetra ara-pahasalamana. Noho izany tsy maintsy hanafatra mpandidy vary avy any amin'ny faritra Vakinakaratra tahaka mahazatra ny any Aloatra. Henri Florio. Antomotra ny fararana amin'izao fotoana izao ny any amin'ny faritra Aloatra Mangoro. Raha ny zava-misy noho ny amiana ara-pahasalamana sy ny tsy fahafahana mivezivezy, trapasahirana noho ny tsy fampian'ny olona handidy vary ny any an-toerana, ka voatery hanafatra mpandidy vary avy any amin'ny faritra Vakinakaratra toy ny tamin'ny taondasa amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Tsy aharaka ny fandidim-bary amin'ny ivelerantany midadasika 9 sy 2 hektara ny mpandidy vary any an-toerana, ka toy ny mahazatra dia avy any amin'ny faritra Vakinakaratra no tonga mandidy vary any an-toerana. Tsy maintsy alamina sy arindra tsara ny fomba iarahan'ny faritra rotonta miasa eo amin'ny setra ny fitaterana, eo amin'ny setra ny fandriampahalemana ary indrindra amin'izao amiana ara-pahasalamana izao. Ara-pahasalamana izay misy amin'izao fotoana izao moa zany dia tsy maintsy atao indray ny fakana ireo mpandidy vary avy any Vakinakaratra ho avy aty Aloatra Mangoro. Izay antony izay indrindra zany ny antony fivoriana visioconférence izay ifanaovana ny rotonta ny région Aloatra Mangoro sy ny région Vakinakaratra mba ahafahana mahazo fehi-kevitra hoentina ho atambatra ho atao convention iarahana miasa ao anatin'izay fampidihana mpandidy vary zay, ka zay fehi-kevitra tapaka ao anatin'io visioconférence dia ataonay androany io zany no ho arafitra convention. Ny daty mety hidinan'ny mpandidy vary ity zany dia ny 30 avril ka hatramin'ny fahadimy volana mai. Ny faharetany dia maharitra ray volana io zany ny faharetan'ny fandidiana vary aty ka tsara ho fantatry ny producteur na ny tantsaha aty amintsika zany fa eo amin'ny ray volana io zany ny ahafahan'izy ireo mipetraka aty amintsika na mahery kely. Aroso eo anivy ny filan-kevitry ny ministra amin'ny herinandro ambony io ny fehin-kevitra rehetra hifanarahany ny faritra rotonta amin'izay fanafara ny mpandidy vary izay. Mbola mifandriotra hatrany ny hevitra ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny hatramin'ny fotoana naovana fanadihadiana omaly raha toa ka samy mitady ny tombotsoany ho an'ny mpitatitra avy any aminy ny rotonta noho ny fahatapahany fitaterana amin'ny zotra nasionaly. Trangam-piarahamonina kosa indray dia Guinéana iray no voasambotra ny polisy-pirenena miady amin'ny zava-mahadomela raha nikasa hivarotra héroïne teny amin'ny faritra Itosy iny. Tratra tao an-trano ny héroïne milanja 70 grama. Io ny nasaina. Manao ny asa ratsiny manararoatra ny toedra raha misy ankehitriny ny mpivarotra zava-mahadomelina. Raha ity zava-nisy ity noho ny fanomezam-baovao avy amin'ny tsara sitrapo, lehilahy teratany Guinéana iray no tratra ny sampandraray eo anivon'ny polisy-pirenena miady amin'ny zava-mahadomelina saika hivarotra héroïne. Raha ny fanazavana nandeha ny vila-pandrika maro samihafa ka tratra ny mpitandro ny filaminana ity teratany vahiny ity ary nahitana finosana héroïne tao amin'ny motoany rehefa nosavaina. Ny toy ny fanadihadiana ka nahitana héroïne milanja 70 grama ihany koa tao an-tokantranony. Araka ny fampitorana natao azy, eny Tanjombato no hividianany ireto zava-mahadomelina mahery vaika ireto amin'ny vidiny 2 alina ariary ny grama, araka ny tombony izany ka amidiny 3 alina ariary indray avy eo. Araka izany, mitetina 4 alina sy 4 tapitrisa ariary ireto zava-mahadomelina tratra ny mpitandro filaminana ireto. Taorian'ny fampitorana natao azy, natolotra ny fitsarana ny raharaha. Raha ny fantatra, saika olona manan-katao teratany malagasy sy vahiny no manjifa ity karazana zava-mahadomelina mahery vaika ity eto amintsika. Ary hita omby mahazovahana sy miparitaka tsikelikely izany. Hatreto mbola fanontaniana mipetraka ny hoe taiza ary fomba ahoana no nahatafiditra itony héroïne itony teto Madagasikara. Misy ve ny fanadihadiana momba izany ahafana mandrava ny tambazotra matanjaka ao ambadika. Raha mitoy ny fiparitany zava-mahadomelina eto amin'ny tany sy ny firenena, ho sarotra ny sy ny fandriampahalemana maharitra. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Frantsa. Vehivavy iray tao amin'ny tobon'ny polisy no nisy namono omaly ary lavon'ny mpitandro ny filaminana ilay olona navandoza. Nidina tany an-toerana nijery ny toedrarà ny praiminisitra frantsay. Fanadina. Polisy iray no namoniny ny zoma 13 aprily teo ampiandohan'ny tolakandro nandritra ny fanafiana anantsy teo amin'ny fidirana tao amin'ny tobon'ny polisy tao Rambouillet
raha ny singa voalohany tamin'ny fanadiadiana vao teo amin'ny tenda nyilay vehivavy hikamaty avy hatrany. Raha ny loharanom-baovao avy any amin'ny polisy, maty ilay voalaza fa namono, izay manana zom-pirenena tanzaniana. Nidina teny atoerana nijery ny toedra rà ny praiminisitra Jean Castex niaraka tamin'ny ministry ny atitany. Olona telo ny fanerasera tamin'ilay Navandoza no notanana amponjavozomaika ary mbola eo ampikarohana ny roavy. Raha ny loharanom-baovao araky ny famotorana dia olona tonga tao Frantsa ny taona 2004 ity olona Navandoza ity ary efa nahazo tarantasy mazava amin'ny fipetrahany ao Frantsa izy ny taona 2012. Dia zay mamahana vaovao tamin'ity androany ity akasiana nanaraka izany soa fa tsara atao tompoko. Le rire est un super pouvoir. Voilà ce que la vache qui rit défend depuis 100 ans. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny la vache qui rit. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Décortiqueuse, motoculteur, scia chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G by Telma vous a présenté Ni vaovao.